Lafa mivavaka tanteraka kosa indray natanteraka fihetsiketsehana ny fianakaviana sy ireo akaiky antomboka la Maxime Razafimely tanora maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana teny amin'ny bypass teny ny 17 mars lasa teo. Tanjona hoy izy ireo ny fanairana ny sain'ny tompona andraikitra maefa noho ny tsy fisian'ny fangaraharaha eo anivon'ny fitsarana. Nanao fihetsiketsehana ny fianakaviana sy ireo akaiky amin'ny Maxime Razafimely tanora vao 18 taona monja maty noho ny lozam-pifamoivoizana ny tranga teny amin'ny bypass ny 17 mars lasa teo. Tanjona ny ampisehoana ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fanapa-kevitry ny fitsarana izay namoaka ilay tompona andraikitra nahavanana ny loza ka nitarika ny fahafatesana. Ho an'ny fianakaviana Maxime tokoa dia misy zavatra tsy mazava ty raharaha ty. Rehefa aveo le chauffeur dia nitsoka ary tsy nandeha nanaraka tany amin'ny hôpitaly, tsy nisy fianakaviana tonga tany amin'ny gendarmerie, tsy nisy fianakaviana tonga tany amin'ny hôpitaly. Ka hatramin'izao moa zany dia mbola tsisy fianakaviana tonga. Nanao ny fihavanana malagasy tsy nisy zany. Ary mbola misy zavatra mamperitreritra ihany koa fa na ny dossier na ny zavatra rehetrarehetra tany amin'ny gendarmerie dia tsy nisy sary, tsy ninona tsy nalaina ny témoignage ny motara zay eto amin'izao. Ampiakaro ny tanan'le motara, tsy nalaina témoin ny motara. Nefa dia teo daholo izy ireo ary izy ireo no nanampy any lay batany Maxime izay maty tamin'ny teny an-dalana tanaty tomobile. Ho an'ny fianakaviana Maxime trany dia tokony higadra ilay nahavandoza ka nitarika fahafatesana araka ny lalàna velona. Nilaza ihany koa ny fianakaviana fa amerina ndrafitra ny atota taratasy mikasika ity raharaha ty. No marian'ity fianakaviana ity fa no esorina tsy andraikitra ity raharaha ty ny mpitsara iray no izy mpiray fiaviana amin'ny fianakaviana.